Voalohany indrindra aloha dia miarahaba antsika rehetra amin'izao harivarivan'ny zoma fahaenina ny volana martsa izao. Zoma enina martsa enina amby roapolo sy roa arivo. Tena voalohany teny dia fialan-tsiny be dia be satria nisy fahatarana efa ho atsasakadiny mahery fa dia tsy mora moa ny manao zavatra fa dia ho alefantsika tsy moramora ety ihany izy ity. Zay mazoto dia manaraka, zay mahasahy manaraka ho ny fitenenana fa dia resaka didy raisina ho an'ny tanindrazana dia zay mahatsapa fa zavatra sarobidy ny fandraisana andraikitra sy ny fandraisana fitenenana dia arabasoa arabatsara nareo miara manaraka izao Facebook directa izao. Ka ny resaka androany araka ny efa noteneniko teny am-boalohany dia manodidina an'ity resaka tetezamity ity. Io moa dia eo dia efa sarotra amintsika ny fanaraka hoe intérim sa transition sa atao amin'ny teny gasy mazava angamba izy dia tetezamita. Zany hoe mizara roa zany teny zany hoe tetezana mita. Zany hoe tetezana hitondra any ampita, zany ampita ny firenena any amina zavatra hafa. Raha oharitsika amina lalana moa, ny lalana matetika misy ny hoe tetezana dia raha nandihy lalana tsy dia naombotsika satria izay no zava-misy eto amintsika. Lalana kiloadoka, lalana dibo-drano. Zany hoe raha raisina amin'izay le hoe fitantanana an'ilay firenena oharina amin'izay lalany ratsy zay mihitsy ny tena sary omeny dia misy fitantanana ratsy zany tao. Zany hoe mauvaise gouvernance satria tsisy fikarakarana, tsisy fikojakojana, matoa simba sy potika ny lalana. Tsika moa dia efa tandravadikoditry ny malagasy io, fa zatra miaina amin'io tsika na hatrany raty amin'ny tendan-kely aty ary amin'ny fotaka dia mandeha ihany tsika fa tsy mahay manohitra, tsy mahay mitaky, tsy mahay mirahina hoe tsy lasy zao satria zavatra tsy ara-dalàna. Ka noho izay tsy fahaiza-mitantana mauvaise gouvernance zay fitondrana tena mbola tsy nisy ratsy tantana ohatr'izany zay nitondra antsika nakany amin'ny jadona. Zany hoe fitondrana nentina mpitondra efa tena tsy voafehy intsony, hors de contrôle. Sady hors contrôle tsy azo fehezina ny zareo no hors sol. Zany hors sol zany olona mitsingevana lavitra ny zava-misy eo amin'ny firenena, hoe inona ny tena marary, inona ny maika ho an'ilay firenena, tsisy zavatra fantany na tsy rarahiny. Fa ny azy ihany ny azy dia reny tonga tamin'ny savorovoro tondra antsika amin'izao toetra raha tetezamita ankehitriny zao satria tapaka tanteraka ny fifanajana, tapaka tanteraka ny fifampitondrana teo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra. Rehefa ataonao tsinontsinona ohatr'izay ny vahoaka dia zao no alehany. Ka zany tetezana zany araka amin'ny filaza nilazaiko teo dia hitondra antsika hiampita hiala amin'le lalan-dratsy, le fitondrana ratsy tantana
ho any amin'ny lalatsara izy moa efa nilaza hoe nanao autoroute 20 kilometatra aloha za mbola tsotsofona raha hoe mbola azo azanao hoe vita tsy autoroute akory hiampita ho any amina lalana tsaratsara kokoa zany hoe firenena tandalana firenena misy fahalalahana kokoa firenena misy fahamarinana firenena mandray lalana makany amin'ny fahavitantena eo amin'ny lafiny rehetrarehetra zany na sakafo na angovo sy ny sisa ary ny indrindrindra makany amin'ny fiandrianam-pirenena zay no fototra voalohany indrindra ahafahantsika mandroso satria raha mbola mivahiny foana no andrasanao hoe ampandroso antsika eto sy mbola mifehy atsika am'izay zavatra rehetra ho ataotsika de eto sika fa de hipetraka iretika lavitra kokoa noho izao ka ny tetezana dia raha eo amin'ny lafiny ara-piainana fotsiny zany tetezana zany dia manana ny sarza azo noentina zany hoe inona ny vesatra lanjanjavatra azo entina eo tsy hoe sarety no afaka mandeha de avy eo anao ampandefa camion-na 3 taonina na 30 taonina ka saripady zany io resaka tetezamita io satria io ny ankinan'ny fahombiazan'ny fanavozana satria lay lazaintsika tsona ankehitriny hoe fitondrana fanavozana io zany dia fitondrana anao fanamboarana fanarenana ny tsinety ary ny fialana tanteraka amin'ireo fototry ny tsy fihetezana rehetra zay le atao hoe rupture ka raha omena famaritana mazava ara-politika ny atao hoe tetezamita akoatran'izay sarisary nomeko tsotra sy iainantsika zay dia atao amin'ny teny frantsay izy no mazava tsara mihitsy ny hoe inona ny hoe transition satria ny famaritana politika na hoe définition politika ny atao hoe transition dia fiovana rafitra mitondra any amin'ny fanavozana lalina zany hoe io le resaka resahako hoe fitondrana fanavozana zay nadirana n'io anarana hoe fitondrana fanavozana io angamba satria zay hoe transition zay de fanovana lalina ny rafitra eo amina firenena anankiray ka ranomarina na de hoe tsy tonga tamin'ny jadona zay nisy tany Romania tamin'ny andron'ny Ceausescu sy tany Silia azo Madagasikara de efa ny andalana makany fitenenana ny ainatsika tamin'ireny fotoana farany reny ka ny fialana tanteraka zany na fanapahana tanteraka fiovana lalina na hoe rupture dia ny fialana amin'ny votoatiny io fitondra amin'izay resaka fitondrana sarisarin-jadona zay efa niatra sy nakafaka teto amintsika no votoantony raharaha an'io fitondrana fanavozana ankehitriny io
Zany hoe fiverenana ny resaka tanjony zany dia amin'ny fiverenana amin'ny demokrasia. Zany hoe fiverenana vaovao indray any amin'ny hoe fitondrana entim-bahoaka, manaja vahoaka, manaja ny safidim-bahoaka. Efa imbetsaka moa sika no nandalo zany teteza mihitsy zany, tsy vao voalohany zao. Raha ny tena marina dia efa fahantelo na fahanefany zao, satria tsika dia lany andro ampedinin'ny vozongo mpanjana tany hifanongana eto amin'ity firenena ity. Ka niteteza mita tamin'izany, tamin'ny 72 ohatra dia natsony tompoko lahy Didier Ratsiraka hoe tonelina. Raha mandeha tonelina indray ny azy fa tsy tetezana. Tonelina lava indrindra eran'ny tany ny afara tamin'ny fikorotsahana. Efa 20 taona mahery le tonelina tsy tafavoaka ny tonelina tsika. Dia reny natsipiny amin'ny Rajoelina reny indray ny politika fitantanana maloto tamin'izany, nanongana izay rehetra tonga tao anelan'elan'izay nisy ny famonoana ny Tompoklahy Ratsimandrava, nisy ny fitondrana Ravalomanana, dia tonga tany amin'ny fanonganana indray tsika ny taona 2004. Teo indray tsika ny resaka hoe teteza mita. Teteza mita, tetezana 5 volana ny tokony ho izy ao anatin'ny lalam-panorenana, lasa tetezana farany lava indrindra 5 taona aloha, ary raha ny tena marina dia tsy 5 taona fotsiny fa 15 taona angarangidiny. Iny tapaka iny nefa rany dia zao miditra teteza mita vaovao indray zao tsika. No ny fampanantenana pokaty fitondrana demokratika zay nivadika fitondrana jadona tamin'ny 2004. Ka io no mila fanovana tanteraka zany, zay resaka fahaverezan'ny fampatokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra izay, dia amin'ny alalan'ny famerenana ny demokrasia. Demokrasia tsy amin'ny famaritana frantsay na famaritan'ny SADC na ny OUA na famaritan'ny tandrefana, zay io zava-dosa iarahantsika mahita ankehitriny tany Venezuela ary any Iran amin'izao fotoana izao io, satria ny tandrefana dia na izy samizy aza tsy manaja izany demokrasia izany intsony. Ary amin'ny demokrasia ireo rahantsika mahita io dia amin'ny alalan'ny zera-bomba, zera-misila, ary tsy fantatra aza mbola mety ho zera-bomba atomika no nefarany. Ka ny tiako lazaina dia tsy tokony akatahaka fahatany ty resaka demokrasia tandrefana ity isika malagasy.
satria tsy haitsika daholo ny mampiasa an'izany na demokrasia na ny afangarontsika daholo ny zavatra rehetra. Fa zany demokrasia zany tompoko dia efa voafehy amin'ny malagasy ela amin'ny malagasy nefa nahafehan'izany demokrasia zany, satria ny demokrasia tetehina ho apetraka eto amintsika dia resaka fiatsaram-belatsihan'ny tandrefana, araka ny teneniko teo hoe na izy ara efa tsy manady zany intsony any amin'ny taniny, zany hoe demokrasia na dia ampiariny any amin'ny taniny aza tsy ampiariny any amintsika, zay le hoe 2 poids 2 mesures, satria firifiry taona firifiry ireo fitondrana jadona manerana ny Afrika, firifiry taona Rajoelina nanitsakitsaka an'izany hoe demokrasia zany teto Madagasikara, fa nijerevan-dranahy fotsiny, satria ireo saribakolony miaro ny tombotsoany no manao izany, tsy mila zerana boma na hoe tsy mila hoe andao avotana ny vahoaka malagasy fa mijaly vonon'le rangaty ohatry ny io ataon'ny any Iran lazainy any Iran io, satria tsy mikitika ny tombotsoany. Ka zany rehetra zany dia miteraka tsirariny ary miteraka tsirariny zany atao hoe injustice, zavatra tsy marina, tsirariny ary misy fitanilana matsiravina. Ka tsy mila n'izany demokrasia tandrefana zany tsika, fa tsika manana ny demokrasia malagasy zay mifototra amin'ny firaisankina. Firaisankina zany dia avy amin'ny fototeny hoe firaisana na hoe miray sy mirayina, ao koa ny fototra hoe dina, zany dina zany dia fantatsika tsara ary efa fantatra ny malagasy, efa fahagolo izany. Ny dina dia fanarahana mazava eo amin'ny mpiarabelona na eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka. Ka ny atao hoe dina sy demokrasia malagasy dia mipetraka amin'ny tsy famitapitahana, tsy fisolokiana, fa mipetraka tanteraka amin'ny fahamarinana, zany hoe fifanarahana ampahamarinana, ampahalalahana tsy misy tery ary ampirahalahiana, io le hoe tenerana, tenin'ny fanomezana, zay no hoe fototry ny hoe dinapokon'olona, zay no manome hery ny vahoaka, zay le hoe hery velona, zany hoe mahatoteny ny vahoaka. Ka am'izao resaka hoe teteza mity zao zany dia hisy alefa ny resaka hoe hisy ireo fandraisana ny hevitry n'ireo malagasy rehetra, ireo hery velona rehetra manerana ny nosy. Tsy de mazava ihany aloha le tena firafitry le fandraisana anjaran'ny firenena manontolo, fa ty resaka hoe teteza mita ity zany no iverenako mazava tsara. Io moa le tonga am'le resaka hoe tetezana, i Flora Valomanana moa de nenjehany sasany amin'ny hoe le pont sa la pont
ny antsika mipetraka amin'ny fanontaniana indray hoe intérim le izy sa transition, ka ny tena tokony hamailontsika zany dia ny fanamafisana izay fandalovana ny transition zay, mba tsy ho provisoire éternel, zany hoe lasa intérim éternel, zany hoe lasa intérim maharitra, satria ny antony tenenako an'izany dia hitovy amin'ireo zavatra efa niseho teo aloha ihany, ireo zay mpandrindra mpitantana tetezamita ihany no lasa ho candidat ho filoham-pirenena ao aorianan'io tetezamita io, efa zavatra tsy nahomby ary namotika ny firenena tanteraka zay trangan-javatra zay, ka tsy tokony hiverina amin'izay intsony isika. Io moa de tsy hita zay faritra mazava n'io tetezamita io hatrany am-boalohany, ka de zao efa misy mitsapatsapa mamboatra lalana, mihevitra ny tonga de hanao hitsin-dalana, zany hoe tonga de hanohy ny tetezana hakana fitondrana, ohatrany nataony Rajoelina tamin'ny 2024, ka zavatra fanodikodinana ny saintsika malagasy ko fanampin'izany rehetrarehetra zany dia ty resaka feuille de route ty, tondrozotra zay avy amin'ny SADC. Zany SADC zany de oka zava fa eo ambaniny fahefan'ny OUA, ny OUA na ny firaisambe afrikanina de eo ambaniny fahefan'ny ONU, ny ONU de eo ambaniny fahefan'ny tandrefana. Reo no mpamatsy vola, reo mpiay an'ireny vondrona samy hafa reny, ary reo vondrona rehetra reo de natao hiaro ny tombontsoa ny tandrefana. Tsy misy zany SADC zany eritreritra hoe hiaro ny tombontsoa ny vahoaka malagasy zany, aza manofy etoandro sika. Nanara-maso teo reo tamin'ny voalohany izy Rajoelina nanongana ny Ravalomanana, tapitra namereny Rajoelina daholo na ny OUA na ny SADC. De hitatsika reny fivadiky ny rasa taty aoriana reny fa resaka brosiny tandrefana avy eo ambony fotsiny de mivadika daholo ny lohan'ny Ralahy Menakavy, de reny nanoana somatsara nakatoa ny fitondrana Rajoelina reny ny hafarany, ary hatramin'izao ara Rajoelina efa nandositra io any Dubai io, mbola makatoa ny Rajoelina, satria reny nandray le hoe mpanjaka, tsy zay mpanjaka an-dralahy, tsisy rarahintsika zay mpanjaka any, mpanjaka any an'inona izy ty, zany ndray zao no hitantana ny vondrona SADC amin'ny manaraka, de reny izy nandray an'ny Rajoelina zay olona efa nalohan'ny vahoaka, efa enjehan'ny vahoaka, olona mpamono'olona, olona mpandika lalàna, olona mpamadika firenena, nandositra nampandosirany Frantsay tamin'ny exfiltration reny, dia mbola mahazo sehatra amin'ny SADC, satria io mpanjaka nandray azy io no hitantana ny SADC. Hitatsika amin'izany fa tsy azo anteherana raha izy ireo afrikanina reo, vondrona afrikanina SADC OUA reo, raha misy ny tolona fialana amin'ny gejan'ny fanjanahantany Frantsay, tsy misy ohatran'ny tolona ataon'ireo firenena vondrona AES Sahel, fa ireo vondrona afrikanina SADC
CEDEAO OUA reo ihany manenjika an'ireo mpitondra zay miezaka mafy mifofotra ary manao tsy mikely aina hiala amy zogan'ny frantsay. Ahita am'izany le toe-tsaina afrikanina, toe-tsaintsika maizina hoe ahoana amin'ny resaka tolona izany. Ka zay ny averimberiko hoe tokony ho raisitsika malagasy an-tanana mihitsy io resaka teteza mity io, fa tsy ho vaha-dalàna amin'ny resaka tondrozotra etserotsika fa io resaka rivotra fotsiny io resaka tondrozotra io. Ohatrany tamin'ny ray mandeha tondrozotra frantsay inona tonga atsika nampiverina ny Rajoelina nahazo fitondrana ary reny nanalika atsika nandritra ny 5 taona reny. Zay nijereny fotsiny avy eo navelany nanao ny adalàny. Nomeny zom-pirenena frantsay mihitsy aza. Apetraka eo iny. Ka io resaka hoe feuille de route io zany dia atsindry torolalana zay sens obligatoire avy any amin'ny tandrefana, avy any amin'ny mpanjana tany amin'ny alalan'ireo vondrona sadeka sy OUA ireo zay mipaika ny ametraka ny olony amin'ny 7 Novambra hono zany no atao ny fifidianana. Dralany nametra azy. Tsy maintsy atao lavalava satria tsisy amboamboarana ny paika ratsy rehetrarehetra. Ka raha tiana omby ny teteza mita zay raisitsika ohatra tamin'ny resaka tamin'ny gouvernementa directoire militaire netiny tompoky général Ramanatsoa sady tsy lava no nazava fa dia nametraka fitondrana ara-dalàna fa dia iny nosoparan'ny mpanjana tany indray dia nasain'ny famono tetitsika dia vonoina tompoky Ratsimandrava hamerenany indray ny fahefan'ireo tany frantsay zay efa very tamin'ny 12 ka io resaka teteza mity io arakaraka ny malava azy, plus io lava plus io misy risika hibolila any amin'ny lalana tsy izy. Zay aloha dia azo antoka. Ary zavatra hita ankehitriny dia efa misy soro-dalana mandeha tsy moramora makany amin'izay eo amin'ireo londompisorona an'ity fanavaozana ity. Satria manomboka makatsirony le seza mafana, makatsirony an'le lapa, makatsirony an'le fahefana, makatsirony an'ilay voninahitra dia mazava ho azy fa makatorana ny fitiavateny, fitiavam-bola, fitiavam-pahefana sy ny fitiavam-boninahitra. Ka raha ny tokony ho izy moa, raha ny tena tokony ho marina dia araky ny lalam-panorenana malagasy, raha ohatra ka nionga ny Rajoelina dia tokony ndehibehan'ny olona no tokony naka ny toerana tondra ny teteza mita fohy de fohy 5 volana sa 1 bolana farafahabetsany. Saingy indrisy moa fa lehibehan'ny olona zao efa manao stage mihinana gagazo any Meritsetosika gadra. Hitanareo amin'izany ny zava-doza amina tambo misy eto amin'ity firenentsika ity, zay tsy hay intsony ny anoarana azy.
satria tonga amin'ny fitenenana hoe tay ampiana tay. Rajoelina fositra ny olona tokony nasolo azy raha sanatrika tsy eo izy mbola fositra lavitra nohon' izy io niara fositra tao de zao manjo amin'ny firenena. Saorana an'Andriamanitra aloha fa tafita iny tolona iny izay mbola resaka mbola misy baraingy be mipetraka ny tena ahoana ny tena fandehany ary hoe hoaiza ny tena ho alehany ty resaka tetezamita fitondrana fanavozana ity fa efa mba misy sady tonga amin'ny fitenenan'ny frantsay mifidy mirezin ohatran'ny zavatra sadasada misy zavatra mety ataondry zareo ihany fa misy zavatra tena tsy izy mihitsy sady anza zany hady anjely no devoly raha ataontsika amin'ny teny mazava kokoa le izy. Ka ao anatin'izay 5 volana embolana an'ilay mbolana ny tantanan'izay tsy mbola ampy tsara fotoana hitsarana hoe ahoana marina zalareto, inona marina no ataony zalareto, fa efa hita soritsoritra eny ihany satria tsy misy zavatra hiafina io fa tsy maintsy ho hita daholy zay zavatra mitapaka eo raha tena naja marina sy hanome fahefanan'ny vahoaka marina ao anatin'izao resaka hoe fanavaozan'izao andray anjara tanteraka amin'izay fanavaozana lalina ny fanjakana malagasy zay. Ka raha feziny zany dia mpandrindra sy mpanelanelana zany hoe mpanelanelana vonjomaika provisoire ireo mpitantana ao amin'ny fanavaozana ireo ny tena tokony ho izy manomboka amin'ny filoha ka hatramin'ireo gouvernemanta manontolo ka tandremina tsy ho eternel provisoire ohatry ny teo aloha ny fitondrana satria io fitondrana io izay vonjomaika dia tsy fitondrana mpanatanteraka ara-dalàna ny tena marina. Zay no antony ahafahany Rajoelina sy ny firongony sy ny vondrona afrikanina manenjika hoe tsy ara-dalàna io fitondrana ankehitriny tetezamita io. Zany hoe tsy voafidim-bahoaka io. Ka arak'izay tsy voafidim-bahoaka azy zay de tsy mbola lalana mahafeno ny fepetra rehetra ahafahana mitondra an'le firenena zany io tetezana kely vonjomaika io. Aok'izay ny tokony afantsika lalina ao anatin'ny lohanareo mpitantana any tetezamita io satria tsy nareo indray ny anao ohatrany teo aloha fa anareo daholo ny tany sy lanitra de anaonao foana ohatrany efa nisy teo aloha. Ka tandremo tsy hiverina amin'ny fandrika nahafaty tamin'ny taona 2024 zay tokony tetezamita 5 volana lasa 5 taona ary nefa rany de 15 taona. Ka zavatra faotana mahafaty tamin'ireny dia ny fanekena any Rajoelina zay fototry ny korotana hitantana n'ilay tetezamita na de tsy tena mitovy tanteraka ny zava-misy ankehitriny satria
eo nidiran'ny reto manamboninahitra tao amin'ny kapisaty zay nitarehan'ny kolonely Randrianirina. Io le teneniko hoe tsy fantatra avy aiza ny tena neviny satria tolo le efa nila ny Rajoelina vao mipoitra ny dalahy. Ary ny tena mbola mampametra-panontaniana koa de ny fidiran'ny efa generaly moa izy zao, generaly Lilson tao anatin'ilay vondrona maramila nankeny amin'ny kapisaty. Fanontaniana mbola teboka angeza be mipetraka daholo zany rehetrarehetra zany satria sanatria tsy hoe tsy fitiavana na hoe inona fa adiady fa nadiadi-kevitra no anonako ny anaran'ny rahalahy Lilson satria hita ny toerana nisy azy tamin'ny fitondrana teo aloha. Ary zao izy no azo lazaina hoe isan'ny pilier satria raha ny filazara na ny filazan'ny akamaroany ara de hoe raha tsy teo Lilson tsy niaingy ny kapisaty iny. Iza zany mibaiko an'ny Lilson? Zay mifantaniana mipetraka. Efa ely Lilson no niaraka tamin'ny fitondrana teo aloha zay nametraka azy gouvernoura, zavatra tsy ao anatin'ny lalam-panorenana malagasy zany. Hatramin'izay izy niaritra tao fa nefarany de nisy an'ireny film hollywoodienne ozy izy ny fitenena ohatran'ireny film amerikana ireny. Sasany nandeha nandositra amin'ny ropilanina, nandeha nandositra nakany Maurice ny prime ministre sy Ravatomanga. Ao anatin'izay koa sasany nalain'ny frantsay nexfiltrena nandositra tany a Sainte Marie de avy eo lasany La Réunion de any Dubai. Ao anatin'izay fotoan'izay amin'ny fotoanany rotsahan-dralahy ao amin'ny kapisaty miaraka amin'ny Lilson zany rehetrarehetra. Tokony ampandinika atsika andalina zavatra lalina zany zavatra zany film zany. Ohatrin'ny film tsotsotra be fa tsy tongatonga ho azy arak'ireny fahitantsika azy tamin'ireny. Ka mbola mystère boule de gomme nefarany io resaka io fa antenaina tenainareo zalahy rahalahy manamboninahitra mitondra amin'ny baolina mitondra amin'ny firenena ankehitriny fa hoy tompoko laharatsiraka zay hoe alao joko miasolanga toy zay solanga miajoko. Ka antenaina na de teo nilaza tsy de mamiratra loatra teo aminareo mba tonga fitenena hoe antenaina hoe iova fo iverina amin'ny hoe tena resaka fitiava-tanindrazana sy tombotsoa-pirenena. Ka apetraka eo iny fa ny zavatra tsy nety tamin'ny 2024 zany de mifanaikena any Rajoelina zay nanakorotana hitantana ny tetezamita satria inona no nataony tao anatin'ny tetezamita no nanaovany ny asa maloto rehetra rehetra zay nanomanany ny fiverenany eo amin'ny fitondrana. Novainy ny lalam-panorenana tetezamita zany raha ny tokony ho izy, tsy ny tetezamita ny tokony manova ny lalam-panorenana. Na de tokony isy ara le izy tokony zavatra entitra be mihitsy vao mikitika an'izany lalam-panorenana zany. Ohatrany amin'izao fotoana zao io fantatra rehefa lalam-panorenana efa fositra io fa fikitihenan'io dia mila fahaizana sy mila fahamalinana mafy satria tao tamin'ny nandritry ny tetezamita
na nitondrany Rajoelina zay moa de tsy piako fa tompoko lahy filoha zafy Albera de tsy nanaiky velively mihitsy ny tantanany Rajoelina ny tetezamita saingy nitondry zotra frantsay feuille de route frantsay no nampidirina amboletra ary nakatoavy tsika malagasy de reny ny afarany ka zavatra tena ialana zany de ny olona mitantana ny tetezamita ho lasa kandida hirotsaka filoham-pirenena avy eo satria io de tsy maintsy ho lany satria tsy maintsy anaraka ny lalana maloto nataon'ny teo aloha ihany de ny CENI sy ny HCC zany. Ny CENI moa de efa averimberiko foana, CENI de rafitra frantsay, rafitra napetraka amin'ny frantsay eran'ny tany rehetra nozanahany ex kolonia rehetrarehetra mody atao hoe ampiroboroboana ny demokrasia sy ny fahalalahana ananana fifidianana madio sy mangarahara ny lazana mody ny lazana fa hoe commission électorale indépendant zany hoe maleo tena ny CENI fa tsy ny faran'izay adala bodo indrindra no anaiky an'izany fa tsy nisy fahaleovan-tena zany teo amin'ny CENI ary zava-doza amina tambo ny zavatra nataon'ireo ary zao tsika miteny zao de na le filoha-levitra atao i Rakotonarivo tery ara zay efa niaiky fa nisy doublon roetsy sy ray tapitrisa tamin'ny Alabato tamin'ny fifidianana karakarain'io CENI io de zao izy mbola ao amin'ny CENI io sao matsara efficace tsindro zay le izy tsy hovaina en change pas une équipe qui gagne hoy ny fitenenana vahiny zany hoe efa io ny efa nahavita nangalatra sy nanodina tao io ihany nampidiranao ny lisy mpifidianana efa fangalarana efa hita fa misy tsy fetezany tanteraka io ihany nampiasaina satria efa voafehin-dralahy angalarana n'ilay fifidianana ka ny tetezamita zany de tokony zavatra vonjomaika zany hoe tsy lava ary tsy tokony afaka hirotsaka ireo ao anatin'ny tetezamita io ry sy teny moa zao de efa mamoaka resaka hoe rehefa tsy za tsy hirotsaka zany raha mbola eo kolonely dikan'izay misy heviny roa zay zavatra zay izy zany efa misy eritreritra ny hirotsaka hoe kolonely zany mandeha alohany kolonely koa zany hirotsaka mazava be zany na tsy mahay teny gasy na adala hoe tena faran'izay bodo sy gaigara tsy atakatra zany ka ao anatin'izay mbola ao ihany koa le resaka lefa voizina ankehitriny hoe tokony ny any amin'ny faritra atsimo no hitondra Madagasikara amin'ny 7 filoham-pirenena manaraka tsisy mandany zany na avy aiza na avy aiza ny olona hitondra Madagasikara fa tokony ho lambam-bahoaka fa tsy amboamboarina ohatran'izao hoe mbola tsy nitondra an'zareo fa anao hitondra tsy resaka hoe androaka sarety izy tiako na androaka sarety ara mbola mila mahay zay zao efa nandroaka sarety tsy maintsy mahafantatra ianao ahoana ny anajanonan'io sarety io hoe à gauche à droite oka sy ny karazana ka fanampon'izay de tsy tokony hikitika lalahm-panorenana
na de fantatra raha fa hoe fositra io raha tsy tena hoe tenerana ny rehetrarehetra tena hoe laniny herivelona rehetrarehetra zany fanovana zay tena hoe tsy maintsy atao satria mety hoe mbola hitarika korotana eo amin'ny lahy firenena indray amin'ny manaraka ka fean'izay teny rehetrarehetra nataoko zay dia mila olona tena tia tanindrazana ny firenena malagasy. Io moa le nolazain'ny filoha Mikaela hoe mila bulldozer. Fantanina ny napetrany ozy tsy misy indriso isa tsy misy bulldozer eto Madagasikara fa ny tenany tsy natolony tsy narovany tsy nazavainy hoe isan'ny bulldozer izy nefa izy ny tokony nanamafy fa bulldozer ny tenany. Teo akaiky ny tao arina ny tao akavia ny hitako tamin'ny sary tamin'ireny izy taty à Paris niona tamin'ny diaspora reny nisy ny namana Fanirosoa malaza hoe bulldozer satria bulldozer trongy andreo zay mpandika lalàna rehetra. Zay ny nafatarana ny Fanirosoa ny sary mihitsy ara nalaina ohatrany nalaina tahaka ohatrany hoe sary mitondra bulldozer be fa iny de nolalovan'ny kolonely filohan'ny fanavaozana tsy mitsipihiny hoe misy ohatra ray atao arina ko ato zao misy ohatra bulldozer ray asa raha da zay mety efa tsy zay tsony ko zany amin'ny Fanirosoa na hoe tsy haiko zay fandraisany azy fa eo ny tantara ilaza azy ka zay no nilazako hoe izy tenany zay tokony ampiseho sy aneo zay fitiava-tanindrazana zay dia tsy tena nazava ary tsy tena nataony apo zany hoe tena nisy conviction am'izay resaka hoe fitiava-tanindrazana zay fa amiko ny hoe olona bulldozer izany araka ny fahazahoko ny zavatra teneniny de olona manao marina zany hoe manana honnêteté fahamarinana olona manaja lalàna zany hoe olona juste tsy mpandika lalàna tsy hors la loi zany olona tsy mitanila zany hoe tsy manome vahana na iza tsy miangatra neutre zany ny dikan'izany azo lazaina ohatrany hoe arbitre fitoerana misy azy io arbitre zany hoe mpitsara ny zavatra tsy nety teo aloha amoahana zavatra tsara teo amin'ireo mpifaninana teo aloha zany hoe ny vahoaka zay antoko politika mifanohitra tao tamin'ireny andro ny korotana tamin'ny Rajoely reny izy ny tokony mpanelanelana mpitsara nyreny zavan'ireny hialana amoahana didy tsara ary mahitsy tsy miangatra akany amin'ny zavatra maromaritra iraisana ekeniny rehetra zany dia mba hitomboniny ampitombona zay fanapahan-kevitra ho raisiny zany hoe mila olona zay toerana arbitre toerana mpitsara manana maizy azy zay
Ka ny olona bulldozer de olona manaja teny, manana sens de l'honneur, zany hoe olona tsy mivadibadika, olona manaja ny teny nomeny, olona tsy azo vidiana vola, zay ny atao hoe intégrité, tsy voavidy vola. Zavatra bulldozer be raha tsy bulldozer be, tongisy ny sasany amin'ny vola kely manampina amin'ny maso de vita. Zany hoe olona manana ny maizy azy mba ahafahan'ny firenena hafa manaja ny fiandrianam-pireneny malagasy. Raha tsy olona bulldozer tsy afaka hiaro an'io, satria ny tanjon'ireo firenena rehetra de ny anitsakitsaka an'izay fiandriana antsika izay, indrindra moa ireto tandrefana, mpanjana tany, mpanao barofo sy mpanao herisetra reto. Ka mazava ny zava-misy ankehitriny fa tsy misy foroporonina. Raha tena mandinika hoe izy moa tsy nilaza ny tenany hoe bulldozer izy na tsy izy de ny olona zany tsara teny hoe ahoana zany ty rangahy ty, bulldozer vi sa iza ny ametrahana azy. Fa le fiovaovana hevitra aloha de misy eo aminy, satria mbetika izy miakanjo sivily, mbetika izy miakanjo miaramila, zany de fa zavatra tsy mari-potitra zany, fa tsy mitombona fa miovaova. Ka efa zavatra mampiseho ny ao anatin'ny sainy zany, satria ny fisehonao aty avelany no mamaritra ny fisainanao ao anatiny. Ohatran'ireo mpitondra any Sahelin'ireo, na Burkina Faso io, na Mali io, na Niger io, miaramila ireo tsy miala amin'ny mahamaramila azy. Resaka le ny teny malagasy, iny zavatra tena manakasitrahako mihitsy iny, izy tany amin'ny raisin'ny Poutine. Nahita Macron izy de niforotra, nilefitra, de hoe tsy maintsy miteny frantsay lah fa za tsy mila fandikadika teny zany, de niteny frantsay soamantsara. Zay aloha de va point négatif be zay, zay hoe olona tsy mahitsy amin'ny heviny zany, azo tsindrina. Ka zay aloha de efa zavatra mila rahantsika akaiky eo amin'ny resaka hoe famadihana hoe irotsaka sy tsy rotsaka, moa iny tsy voafaritra hatrany am-boalohany ka dia mbola anjara ny hery velona manapaka amin'io hoe mahazo mirotsaka sa tsy ireo mpitantana ankehitriny ireo. Raha ny tena tokony izy aloha tsy tokony afaka hitantana ireo, satria zany nefa nahitantsika angano tamin'ny 2024. Ka zavatra hafa goavana tsy tokony hisy mandritry ny fotoanan'ny tetezamita, zany hoe tsy tokony azo ataon'io fitondrana fanavaozan'io koa dia ny fanarahana goavana amina firenena vahiny. Resaka akory hoe manome tany, manome an'ity, ohatran'io any fanapahan-kevitra hanome tany
5,000 hektara asa aloha raha marina ny hoe 5,000 fotsiny zay ho trandrahan'ny sinoa any atsimo. Io tanitsika io anie ry zalahy, tsika midahoahoa, tsika variana miady atrano eo, fa io efa voafaritry ny zalahy milimetatra par milimetatra io hoe atsy misy volamena ohatr'izao, ary misy uranium ohatr'izao, atsy misy cobalt ohatr'izao, atsy misy cuivre ohatr'izao, atsy misy vy ohatr'izao, ary misy terre rare ohatr'izao, atsy misy volamena zao taonina. Efa fantatry ny zalahy hatramin'ny lanjany sy ny abetsany. Matoa ny sinoa hirotsaka any amin'ny faritra iny efa fantany hoe inona no alainy eo. Zavatra goavana ekin'ny aim-pirenena izany fanapahan-kevitra fanomezana lalana izany. Zany no nanenjehana ny Ravalomanana tamin'ny resaka hoe fanarahana fampanofana tany tamin'ny Dao Koreana. De io miverina ataontsika io. Zany no nanenjehan'ny Rajoelina. Rajoelina nandritry ny tetezamita ohatran'io ataon'io fanavozana ankehitriny io mamehan'ny sinoa io namehan'ny Orombe ny Toji Green, resaka orinasa italiana io. Nefa zany Orombe zany zavatra tanyrazana fivelomana, tany nomby fiveloman'ireo tantsaha any amin'ny faritry Orombe iny. Voanazy toerany Rajoelina de io no meny, nefa izy nanenjika any Ravalomanana amin'ny resaka hoe fivarotana, fanomezana tany vahiny, satria Rajoelina moa de mbola araky ny efa mahazatra de tonga de efa nihirahira hoe sady fady amin'ny malagasy ny mampanofa, fady amin'ny malagasy ny mivarotra tany. Reny nataony Soamatsara reny. De io mbola tohizan'ny ankehitriny eo koa. Zany tokony resaka hoe structurel hoe décision enjana be, miady lalina hoe aiza ny tompontsoan'ny vahoaka, inona marina ny tompontsoan'ny vahoaka, inona marina ny zavatra mangarahara vao tokony ho tapahana, fa tsy fitondrana kely vonjomaika teteza. Za aloha miala tsiny fa tena tsinotsiniaviko nareo fanavozana fa manaonao foana. Tsy tokony ataonareo zany resaka ohatran'io ataonareo nataonareo nanome tany ho an'ny sinoa, trandrahan'ny sinoa io. Tsy mbola fotoanany zao. Ary zao fotoanany loza rehetrarehetra ivarotana anaovana varoboba amin'ny Madagasikara. Ary raha vao tsy mihetsika tsika vahoaka malagasy de ito io tapitra ho amidiny drala daolo io Madagasikara ray manontolo io. Tsy fantatra aloha tombontsoan'iza fa tsy ho an'ny malagasy velively. Ka eto am-pamaranana dia mba tsy ho koto-zafy ihany ny leksy araka amin'ny fitenenana, de samy isika rehetra mieritreritra, samy isika rehetra mifanaraka sy mifandinika mba tsy hifamitaka sy hifanipaka toerana toy ny valalakarona, satria raha izay ny zava-misy dia anomevahana amin'ny vahiny isika. Izay tsy misy tokony hidiran'ny vahiny amin'izao resaka tetezamita tsika izao. Tsy tokony isy akory reny io resaka sadeke inona zay lazaina amin'io. Tsy tokony ilaina akory reo raha nay mifanaraka sy mifanady sika malagasy. Ary raha nanaja lalàna sy nanaja lalam-panorenana sika rehetrarehetra, hoe lalam-panorenana ara-dalàna koa moa fa tsy lalam-panorenana fosika ohatran'io. Ka aza varimbariny lavitra, variana amin'ny korotana zay rabomba sy misila sy anina any any lavitra any sika, fa ny eto amintsika koa de tsy milamina velively.
Ary eto de tsy pieko koa zay resaka ho alaliniko kokoa amin'ny manaraka dia ny andraikitry ny antoko. Reo antoko misy ao Madagasikara. Rehefa tonga ny fifidianana antoko zato aman'alina, kandida zato aman'alina no mirotsaka. Fa rehefa mialohan'izay 0. Za aloha hatreto de mbola tsy mahita antoko mihoatra n'io antoko 5 io. Fa de tsy haiko ahoana ny ananan'le filora valomanana hery tao anatin'izay firy-taona ny tantanany an'io antoko izay. Fa mba hananana firenena vanona dia tsy maintsy manana vahoaka vanona, zany hoe vahoaka mandray andraikitra, vahoaka malala ny zony, malala ny adidiny. Zavatra sarobidy be zany. Anao tetezana 10 kilometatra ary sika ka vahoaka atsika, vahoaka tsy mirarahana, zany hoe ahoana zany firenena zany, tsy fantany akory zany firenena zany, dia tsy ho lasa lavitra sika. Zany hoe ny toerana misy an'ireo mpanabe vahoaka eo amin'ny lafiny sivily, eo amin'ny lafiny politika dia sarobidy. Ary iny mbola ho ataoko fandarana anankiray manokana amin'ny manaraka. Ka am'izao zao de lasa vadika famaofao tsy fantany. Niaraka tao ihany tamin'ny fanonganana tamin'ny tolona nanonganana ny tsirariny tamin'ny Rajoely reny, anisan'ny lolarana tamin'ireny ny tima, satria raha misy mahazaka olona eto Madagasikara resaka foana zay te hiresaka fa tsy misy mahazaka ny zakany tima zany eo. Za tsy tima fa za mpanara-maso, ary za tsy hoe mpomba ny tima fa milaza amin'ny marina. Ka tsy tokony hisy fanenjikenjehana ny antoko zay manao ny andraikina ao anatin'ny lalam-panorenana malagasy anie zany andraikitry ny antoko politika zany. Zao enjehana Ravalomanana hoe lazaina fa manao pré-propagande sady. Ny olona manetsika ny antoko niko, tsisy misakana nandritrana ohatran'ny ataony anie. Ary tena tokony ianao daholo ny rehetra rehetra. Io tsisy fotoana hoe teteza mity io na inona io firenena, ninona tantara mandeha foana amin'ny firenena. Tsisy firenena miandro hoe eo aloha teteza mita de tsisy atao daholo ny rehetra fa miandro manaraka indray tsika. Ka iny de resaka mbola ho raisina amin'ny manaraka indray fa ratsy ny vahoaka manontolo no hery manosika an'io teteza mity io de ho zava-poana fanitelo ny any indray na tsy faninefany. Satria ny demokrasia dia fahefana avy amin'ny vahoaka ho an'ny vahoaka. Ka raha tsy zany no tanteraka de bla 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 ndray no iseho, satria iverina ity daholo ireo zavatra tsy rariny nahatonga izao fitondrana teteza mita fanavaozana izao. Ny vahoaka no pilier central, vaty fototra fahombiazan'io teteza mita io. Nareo fitaovana fotsiny nareo mpitondro reo. Ny hevitry ny vahoaka rehetra ny tokony hiara-andinika inona ny tantanana amin'ny firenena ao aorianan'io teteza mita io. Ka raha tsy zay de ho very momboka
veromomoka hatrany ireo tolom-panafahana nataon'ny vahoaka malagasy hatramin'izao. Fa fitondrana tsy ho voafehin'ny vahoaka indray no hitsangana eo, zany hoe hors contrôle, zany hoe fitondrana amoritra vahoaka izy rehefa tsy voafehin'ny vahoaka, amoritra vahoaka ohatrany tamin'ny nataon'ny Rajoelina indray, satria rehefa ijoro ny olona hanohitra tsy anaiky de ho avy ndraiky izy anao ohatran'le ohatra ratsy teo aloha, sady indrindra moa reto miaramila mety ho mafimafy kokoa ny famiretana. Engany savoko ny loko mba tsy ho tonga am'izany. Ka ratsy fitondrana voafehin'ny vahoaka, solotenan'ny vahoaka marina no lany eo aorinan'io teteza mity io, dia ho fitondrana hiady ho an'ny tombontsoan'ny vahiny fa tsy ho an'ny vahoaka malagasy. Dia ny faran'izay de tsy tsahatra ny fampitady elo sika menakavy, ka tokony hatonga saina antsika izao barofo herisetra zay miseho maneran-tany izao zay ataon'ny imperialista tandrefana mpanjanaka atsika, frantsay mpanjanaka atsika mivantana, de manohana ny amerikanina, manohana ny jiosy zay manao an'io herisetra abibiana ataon'io, manafika tsotro zao firenen-kafa tsy mahazo alalana amin'izana iza, fa rehefa firenena manohitra tsy manaiky no sovaliana tangaininy hiforotra eo ambaniny dia tsy maintsy ravaina. Resaka tombontsoa io fa tsisy resaka hoe fiarovana demokrasia sy hoe fiarovana vahoaka zany, resaka daholo zany. Ka tokony hatonga sainantsika ny zava-misy ankehitriny, ary tokony hanamafy ny firaisan-kina eo amin'ny samy malagasy, satria tsika momba manana inona hiarovantsika ny tenantsika, firaisan-kina no herintsika, tsisy afa-tsy zay aloha. Ary avy eo dia ny fahaizantsika misafidy ny lalakaleha atsika, satria mazava zao fa misy vondrona roa mazava reo, tandrefana mpanjanaka hatramin'izay na mpanjanaka azy zay imperialista, mibodo sy maka ny tanin'olona rehetra, io mbola mitoy io, zay ny andaniny, etsy ankilany misy ireo firenena ery puissance vao miakatra, Rosianina, Sinoa sy ny vondrona BRICS, zay hafa famindra samy ery reo, tsy vitany hoe mialatsitsika de andeha hiditra amin'ny mpamoritra indray, fa reto mandala ny fanajana ny maha olombelona, fanajana ny firenena, fanajana ny fiandrianam-pirenena, fanajana eo amin'ny resaka hoe fifanakalozana, fa marina kokoa tsy takan'ny reto raha alainy petrôly lao ray isan-jato anazy ny malagasy zay mbola ho angalarin'ireo mpitondra antsika koa 7 isan-jato ny andralahy. Io zao io resaka sinoa hoe nahazo mena tany io trandrahana any atsimo io, 4 isan-jatony ny malagasy, 50 isan-jatony sa 30 isan-jatony. Zany rehetra zany zavatra any zany le safidy ny lalana tsy maintsy alaitsika, satria tsika zao no eo am'le toerana hoe androsotsika maty reny be, embotritsika maty ray be, ka tsy maintsy misafidy tsika fa tsy afaka mitaza-potsiny. Raha ny tena izy de poretin'ireo tandrefan'ireo tsika tsy afaka hiala aminy, satria zay mijoro manohitra azy de ho vonony na ho ataony am'izay fanaovany mahazatra azy, ka nareo mpitondra fanavaozany reto antenaina fa
olona afaka hijoro amin'ny fahamarinana ho say ary tsy hifendro nareo manoloana ny zavatra ohatr' zany raha tsy hoe nganareo de efa any am-paosiny inona ntsony moa fa de efa milavolefony nareo de efa manaraka bokony daoly indray ny firenena malagasy manontolo ho itsahana sy ho tsetsefina ho ararotina ohatry ny efa mahazatra hatramin'izay ka mila miray iny sika mbola tsy tary zao fa tsy maintsy atao mazava ny safiditsika mba tsy ho tara masinina tsy ho tara ny rindra politika vaovao eran-tany na ordre mondial ordre politika mondial zay tsy andry atsika fa de eo tsika tavela eo raha vao mbona miraikiraiky ka dia iny zao anisan'ny zay ko zao anisan'ny diny resaka azo raisina ndraiky io amin'ny manaraka akoatran'ny resaka hoe fandraisana anjaran'ny olom-pirenena amin'ny fiainam-pirenena ny antoko de zay ko mbola anisan'ny resana manaraka de na misaotra anareo zay nanaraka niaritra n'izay resaka lava ihany zay blablabla tsy hoe resaka inona tsy ny tenany hoe mahinona fa ny antsika bon sens zany hoe misaina zavatra lojika zay no ezahana zavatra tsotra nefa azo tanterahana fa tsy hanofinofo hoe anao an'ity na anao an'ry ka dia mametraka amin'ny veloma mandra-peona atsika rehetra indray fa dia amin'ny manaraka indray tompo lasy tompo mandra-peona daholo eo veloma.